Tokantrano miisa 500 no misitraka amin'ny lemaka manaty loza manondraka velaran-tany mirefy 300 hektara ao amin'ny fokontany Ambatolampy Tsimahafotsy distrika Ambohidratrimo. Efa iray taona nefa izay no nahasimba ny fefilo ao amin'io lemaka io. Noho izany dia tonga nanatanteraka ny Tagnamaro tao Ambatolampy Tsimahafotsy ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no tarihany tale jeneralin'ny fiompiana ao amin'ny ministera ny Asabotsy 12 Septambra 2024 amin'ny alalan'ny fanampenina fefilo vaky mirefy 7 metatra izay nampijaly ny mpamboly tany an-toerana. Misy eto amin'ny commune zany zao dia zao hitanareo zao misy fefilo vaky be zany vokatry ny fidinandrano be avy any amin'ny commune Ambohimangarova sy commune Merimandroso, zany hoe any Avainclera zany misy rano vaky ngeza be mihitsy izay tsy vitanay mihitsy le manao anazy fa mila fanampiana avy aminareo. Dia amin'izao fotoana zao zany izay fikambanan'ny mpamboly ety anivon'ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy dia miezaka manao asa Tagnamaro, zany hoe miainga avy amin'ny alalan'ny tenanay izay anombohanay ny asa atao voalohany indrindra manamboatra an'ity fefilo vaky be ity. Raha tsy vita zany ty fanambarana fefilo vaky ty dia tsy azo vary mihitsy izay amin'ity taona ity. Anisan'ny tafiditra anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny atongavana amin'ny fahavitantena ara-bary amin'ny taona 2022 izao hetsika Tagnamaro fanajariana lemaka izao. Ny asa natao androany moa tafiditra amin'ny hetsika Tagnamaro. Somary mampanapana satria faradoboka moa ny androany ka ministera moa nametraka hoe le asa Tagnamaro zany manadio ny lakan-drano anondrana lemaka. Fa ny nataonay aty commune Ambatolampy Tsimahafotsy dia fanampenana fefilo vaky, fanampenana fefilo vaky satria amin'izay zany afana zany mikatsy le fanondranana le lemaka. Eo amin'ny 100 hektara eo zany le lemaka tondrany 300 hektara eo zany ny lemaka izay voatondraka eto amin'ny toerana izay natanterahana. Raha tsy haivina dia faradoboka amin'ny fanadiovana lakan-drano eny amin'ny lemaka fambolem-bary izao hetsika Tagnamaro nataon'ny ministera izao, fa azo heverina ihany koa ny fanatsarana ny vilona amin'ny Tagnamaro manaraka.